Ampitombona amintsika mandrakariva ny ry havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesoa Kristy Tompo. Amen. Ny epistily faharoa nosoratan'i Paul ho an'ny Korintianina no andeha akantsika afatra amin'ity anio ity. Korintianina Korintianina faharoa toko fahatelo andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahaenina. Fomba mampanao tany Korinto tamin'izany andro zany ny manome taratasy ho an'ny olona izay andeha hivahiny amin'ny tanàna hafa. Iny taratasy iny no entina ao amin'ny olona izay amin'ny toerana izay hivahinianana mba hilazana ny mombamomba ny teny. Iny no ahafahana ilay tombo-toerana mampandroso ary mandray ilay vahiny. I fomba mampanao io anefa dia noraisy ny fiangonana tao Korinto satria tsy dia hita loatra ny maharatsy azy. Satria iny no ahafahana ny olona raha vao mifindra fiangonana dia tonga amin'ny fiangonana anankiray dia mitondra ny taratasy iny manazava ny mombamomba azy. Arak'izany tamin'izany andro zany raha misy olona mifindra fiangonana dia mitondra an'iny taratasy. Fa nisy kosa ireo mpampianatra sandoka izay nandeha nitetitety fiangonana mitondra an'iny taratasy iny mba hahafantaran'ireo mpivavaka ireo ny momba azy sady hientiny mideradera tena ihany koa satria iny taratasy iny zany voaraikitra ao daholo ny mombamomba ny anarana, ny mari-pahaizana, ny diplôma, dia entiny izy ireo mideradera tena eran'ny fiangonana. Ary izany no nahatonga azy ny ampangany Paul hoe lazainy zalahy fa mandehandeha fahatany tsy manana taratasy akory Paul apôstôly. Dia izany no mahatonga ny Paul apôstôly manazava hoe tsy ilainay zany epistily filazantsoa zany fa ianareo no epistilinay. Izany no tiany Paul ambara dia hoe epistily filazantsoa dia epistily mampideradera tena, milaza momba ny teny. Fa i Paul eto manambara tsy ilaina izany fa ianareo no epistilinay. Rehefa malala fahamarinana anankiroa no andeha ho jerentsika amin'ity soratra masina dia voalohany dia hoe meteza ho epistilin Jesosy Kristy ianao. Meteza ho epistilin Jesosy Kristy ianao. Andininy voalohany, andiny faharoa sy fahatelo no ahitantsika izany manao hoe ianareo no epistilinay, voasoratra ato amponay, sandy fantatra sy vakin'ny olona rehetra. Eny, aseho epistilin Kristy izay entinay ianareo. Tsy nisoratana tamin'ny ranomainty, fa nisoratana tamin'ny fanahin'Andriamanitra velona, tsy tamin'izay tena vato fisaka, fa tamin'izay vato fisaka ny nofo dia ny fo. Mampitaha ny fanekena taloha sy ny fanekena vaovao i Paul apôstôly eto. Asongadiny ao anatin'izany ny lalàn'ny Mosesy izay nisoratana tamin'ny ranomainty na ankara amin'ny fiteny mahazatra antsika ankehitriny, sy ny fanekena vaovao izay nisoratana tamin'ny fanahin'Andriamanitra velona. Izany no tiany Paul asongadiny amin'ity tenina ambarana ity eo amin'ny andininy fahatelo no ahitantsika zany manao hoe ena aseho epistilin Kristy izay entinay ianareo. Tsy nisoratana tamin'ny ranomainty anefa fa tamin'ny fanahin'Andriamanitra velona, tsy tamin'izay tena vato fisaka fa teo amin'ny vato fisaka ny nofo dia ny fo. Eto zany tsika dia efa mahita fahasamihafana roa lehibe, dia ny anankiray nisoratana tamin'ny ranomainty fa ny anankiray kosa dia nisoratana tamin'ny fanahin'Andriamanitra velona. I Paul dia manambara
fa tsy ilaina ilay epistily filazantsoa izay mampidera-teny fa ny epistily izay nisoratin'ny fanahy masina ao am-pon'ny olona izany no ilaina ary izany no mahatonga azy miteny ianareo no epistilinay voasoratra ato am-ponay te hanambara i Paoly apôstôly fa tian'ireo fiangonana tao Korinto ireo ary ny bantoerany tao am-pony izany fitiavana izany fa io fitiavana io anefa dia tsy Paoly apôstôly akory nanoratra azy tao am-pony fa ny fanahin'Andriamanitra velona dia ny fanahy masina izany no nanoratra izany tao am-ponin'ny Paoly ary voalaza hoe nisoratana tamin'ny fanahin'Andriamanitra velona. Etsy ankilany ihany koa te hanambara ihany koa i Paoly hoe tsy ilaina ilay epistily filazantsoa na taratasy milaza mombamomba ny tenako raha handehan'ny Korinto fa ianareo no manambara ny mombamomba ahy satria izy no nampiorina ny fiainam-panany kristianina tao Korinto. Tamin'izany andro zany dia na ny fiteny na ny asa tao amin'ireo kristianina tao Korinto ireo dia manambara an' Jesosy Kristy ka lasa hitan'ny olona rehetra izy lasa taratasy vakin'ny mpandalo vakin'ny mandalo rehetra ireo fahatsaran-toetra nananan'ireo kristianina ireo. Rehefa malala rehetra ao amin'ny tompo meteza ho epistiliny Kristy ianao. Ny epistiliny Kristy dia manambara ny mombamomba ny Kristy. Raha tena epistiliny Kristy marina isika tokony hanambara ny Kristy avokoa izay rehetra mahakasika ny fiainantsika, ny asantsika na ny tenantsika tokony hanambara ny Kristy. Ahoana moa ny asa manambara ny Kristy izany? Asa manome toerana ny Kristy, asa manome lanja ny Kristy eo amin'ny fiainana, mahafoy fotoana ho an'ny Kristy, mahafoy arena ho an'ny Kristy, mahafoy herim-batana, herin-tsandro ho an'ny Kristy ary mahafoy talenta entina midera any Kristy. Rehefa malala izany no asa mitory ny filazantsara na mitory an Jesosy Kristy. Tsy voatery amaky ny antoky sy andinina ao amin'ny baiboly akory izany fa asehoy amin'ny fiainantsika manontolo dia manambara an Jesosy Kristy. Izany hoe asa mitory ny filazantsara izany ny fijoroana amin'ny maha kristianina misehatra ny asa rehetra, ny fijoroana maha kristianina amin'ny sehatra ny asa rehetra, miasa madio, misokatra ho an'ny olona rehetra, tsy manavak'olona ary tsy miavonavona. Ary tsy izany ihany fa ny tena lokon'ny vavantsika ihany koa dia tokony hanambara an Jesosy Kristy miteny marina, tsy mandainga, tsy miavonavona, dia efa fitoriana filazantsara izany. Mahavita mitory raha temo isika dia voamaika tsara izany. Fa raha lainga kosa no afafintsika mandrakariva na avonavona, tsy maharesy lahatra ny olona izany ary tsy matory ny filazantsara raha teo. Ka raha tena epistiliny Kristy isika dia tokony hanana toetra tsara reny dia asehontsika amin'ny asantsika ilay toetra tsara manambara ny Jesosy Kristy amin'ny fiainantsika. Ary tsy izany ihany tokony tsy adonontsika ihany koa nefa fa io epistily iange fanahin'Andriamanitra no nanoratra izany tao am-pontsika. Araka izany tokony tsy ho hisy zavatra hafa no manarona ny fontsika mba hahafahan'ilay fanahy masina manoratra izany ao am-pontsika. Vokatra ny asan'ny fanahy masina no hitoerany izany epistily izany ao am-pontsika. Araka izany raha misy zavatra hafa no manarona ny fontsika dia tsy afaka ny fanahy masina
no anoratra izany. Maro ny zavatra mety hanarona ny fon'ny olombelona, ohatra ny lolom-po, ny fialonana, ny fiatsaram-belatsia, ny fitiavan-teny. Raha izany no mba antoerana ao am-pontsika. Tsy afaka anoratra izany epistily izany ao am-pontsika Andriamanitra. Fa raha ny fanahy masina kosa no ekentsika hiasa ao anatintsika dia ho voasoratra ao anatintsika izany epistily izany. Fa misy fisalibohana manarona ny fony hoy apôstôly amin'ny andininy 5:10. Miditra amin'ny tapany faharoa isika. Ny fahamarinany faharoa dia hoe meteza iantehitra amin'ny herin'Andriamanitra. Meteza iantehitra amin'ny herin'Andriamanitra, andininy 5 no atantsika izany. Kanefa tsy miambo hanana fahaleovana avy aminay hevitray na amin'inona na amin'inona izahay, fa ny fahaleovanay dia avy amin'Andriamanitra. Ny teny hoe fahaleovana dia midika hoe abetsahana ka manana ny ampy, na koa fahafahana manao zavatra ka mavita tena ka tsy miankina amin'ny fanampian'Andriamanitra intsony. Koa raha miteny Paoly apôstôly hoe tsy miambo hanana fahaleovana izahay, dia tiana ambara amin'izany dia hoe tsy mahaleo tena izy fa miantehitra amin'ny herin'Andriamanitra mandrakariva. Raha ny fijery ivelany dia toa mandoka tena tsy mirehareha i Paoly apôstôly amin'ny toko faharoa 2:4 ka hatramin'ity toko fahatelo ity 2:4. Kanefa tsy tao an-tsainy velively izany, satria tsy ny anaran'ny Paoly apôstôly no nisoroatany tao am-pony re kristianina tao Korinty reo, fa ny anaran'ny Jesoa Kristy. Ka eto amin'ity andininy ity dia laviny Paoly apôstôly ankitsirano ny hilazana fa mirehareha izy. Satria fantany fa ny fahombiazana ny dia tsy avy amin'ny herin'ny tenina akory, fa avy amin'Andriamanitra. Ekena fa niasa mafy izy, ary namokatra ny asa nataony, nandroso ny fiangonana izay nahoriny, niova fo ny kristianina tao Korinto, fa tsy tehaka tsy dera ho an'ny Paoly apôstôly izany, satria tsy avy amin'ny herin'ny tenany, fa avy amin'ny herin'Andriamanitra. Ny fahaleovanay izy Paoly apôstôly dia tsy avy aminay, fa avy amin'Andriamanitra. Eto dia tsy mampitodiky ny olona ho ao aminy no tanjon'ny Paoly, fa hampitodiky ny olona ao amin'Andriamanitra. Averin'ny Paoly any amin'ny tompony ny voninahitra. An'Andriamanitra manko ny voninahitra, ka averin'ny Paoly any amin'ny Andriamanitra ny voninahiny. Raha navita nanova ny fiainan'ny kristianina tao Korinto izy dia tsy noho ny herin'ny tena, fa Andriamanitra nanome hery azy na havitany izany zavatra rehetra izany. Ary tsy nisy anavozany hery raha tsy avy amin'Andriamanitra. I Paoly apôstôly eto dia nahafaka hetaheta ny kristianina, izany hoe tahaka ny siny nanovozan-drano izy. Nahafaka ny hetaheta ny kristianina, nefa tsy nahavita namorona ny tenana akory. Andavana malala manome lesona ho amin'ny fanetrentena i Paoly apôstôly eto, na nanome lesona ny amin'ny fiankinam-piainana amin'Andriamanitra. Koa tokony hatsiapa-tena isika kristianina, fa mila miankina amin'Andriamanitra mandrakariva isika, satria ny fahombiazantsika dia tsy avy amin'ny herin'ny tenantsika, fa avy amin'Andriamanitra. Arak'izany, raha mahataona olona mivavaka isika na vita ny asan'Andriamanitra vokatra ny fifanampiantsika na fiarantsika miasa, dia tsy voninahitra ho antsika izany, fa voninahitra ho an'Andriamanitra. Arak'izany, ry havana malala, tsy mahavita tena isika raha niezaka ny tenantsika samirery. Tahaka izany ihany koa ny fiainantsika andavanandro eo amin'ny fiarahamonina misy atsika. Raha mandeha ny tsena ohatra, mandeha ara-dalàna ny asa,
vokatra ny tany zay nambolena dia mahaiza manao tahaka ny Paoly apôstôly dia hoe ny voninahitra dia ho an'Andriamanitra. Vokatra ny fanampian'Andriamanitra no natoy izao atsika, vokatra ny fiombany nanomezany herantsika natoy izany asika. Dia mba manaova izany isika tahaka nataony apôstôly, ome voninahitra Andriamanitra maefa izay manana hery manampy atsika ahavitantsika izany rehetrarehetra izany, ary atodiho amin'ny olona Andriamanitra fa azy atodika amin'ny fahombiazana anananao, ary lazao amin'ny olona ihany koa fa Andriamanitra no loharano ipoirany fahombiazantsika olombelona, ka tsy afaka ireharehantsika, tsy afaka hiderany tenantsika isika fa leo Andriamanitra ireriana. Ary ihany koa mety misy amintsika manana ny ampy ohatra na hoe manana fitahiana ao amin'ny fiainana, dia azadino mandrakariva fa manampetra ny fahefa-manaontsika olombelona, fa tokony hantehitra amin'Andriamanitra mandrakariva isika ao anatin'izany. Maro ny fahalementsika olombelona, voafetra ny herintsika, voafetra ny fahefantsika manao, ka tsy mahavita tena isika fa mila miankina amin'Andriamanitra mandrakariva. Ny fiainantsika dia miantehitra mandrakariva amin'Andriamanitra, dia Andriamanitra no hameno izay tsy ampy, hameno izay banga amin'ny fiainantsika. Izy no manohy ilay fahalementsika, izy no manarona ny fahotantsika, dia tsy hita eo anatrehany fahasoavan'Andriamanitra izany. Izany dia afatra ho antsika, dia mampianatra antsika haneti-tena sy mampianatra antsika hiantehitra amin'Andriamanitra. Izany no afatra ho antsika amin'ity androany ity. Raha fitininy, raha malala izany dia zao: meteza ho epistily Kristy ianao. Dia epistily vakiny ny olona rehetra. Iza no nanoratra izany epistily izany? Fanahin'Andriamanitra. Iza no lazaina ho anatin'ny epistily izany? Jesosy Kristy. Iza no afaka mamaky azy? Ny olona rehetra. Dia ny fahatsaran-toetrantsika no takiana ao anatin'izany, dia vakin'ny olona isika, satria iny no fitoriana filazantsara, vavolombelona isika ao anatin'izany. Ary meteza ihany koa hiantehitra amin'ny herin'Andriamanitra isika, fa tsy hiantehitra amin'ny herintsika. Ekena fa manana fahefana isika, mety manana talenta isika ao amin'ny fiainantsika andavanandro, mety manam-pahaizana ohatra, dia fantaro fa manana fetra isika olombelona, dia azadino hisaotra an'Andriamanitra amin'ilay fahombiazany nomeny atsika. Ary raha tsy manana ihany koa ianao dia mitodia amin'Andriamanitra, dia izy loharan'ny fahombiazana, dia antsoa mandrakariva izy ny ameno izay tsy ampy rehetra amin'ny fiainantsika. Dia ho an'Andriamanitra ireny ny voninahitra, ho antsika kosa ny fiatanana. Amen.